sutiza ekeko sutiza ekeko sutiza. Mbola ho ampimona ho aminareo hatrany any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fa ianao kosa miadia ny ady tsara. Fa ianao kosa miadia ny ady tsara. Zany no asongadiny mofinainantsika anio. Epistily faharoa nosoratany Paoly ho an'ny Timoty, toko fahaefatra, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo. Ianao kosa miadia ny ady tsara. Misy fironana samihafa izay manery izao tontolo izao na atao manosika ny fiarahamonina ho any amin'ny fiviliana sy ny fahavarianana samihafa, ary toa ambaran'ny apôstôly Paoly fa mirona makany amin'ny zava-dratsy, ny fampianarana sandoka, ny fiangonana sasany. Raha mamaky tsara tsika manomboka any amin'ny toko fahatelo, dia toa hitantsika fa misy fiemorana any amin'ny sokajin'olona sasany. Misy fanahy ratsy na ratsy fanahy hoy izy izay sady mamitaka no fitahina. Misy karazan-javatra samihafa izay mahatonga ny olona hiala amin'ny finoana marina ka toa zary manangana mpampianatra ho azy mihitsy ary dia mangidihidy sofina amin'ny fampianarana tena izy. Teo anatrehan'ireny rehetra ireny dia nanafatra manokana any Timoty izay zanany ara-panahiranteo ny apôstôly Paoly, fantatsika rehetra zany. Na eo azy zany rehetra zany dia nafarany ny zanany manao hoe fa ianao kosa. Eo amin'ny toko fahatelo sy toko fahaefatra izay novakitsika teo dia farafahakeliny intelo ny apôstôly Paoly no miteny hoe fa ianao kosa. Da tsika izany ene ohatra eo amin'ny toko fahatelo andininy fahafolo teo anatrehan'ireo fiemorana any aparany ho ny voalaza ireo sokajin'olona sasany izay miemotra amin'ny finoana. Ianao kosa dia manaraka tsara ny fampianarako, ny fitondrantenako, ny fisainako, ny finoko, ny fandeferako. Ny andininy fahafolo amin'ny toko fahatelo. Dia voalaza ndray eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo amin'ny toko fahatelo ihany fa misy ireo mpanoloky sy ratsy fanahy izay ambara fa sady mamitaka no fitahana. Dia io indray ny afatra manokana ho an'ny Timoty manao hoe fa ianao kosa, toko fahatelo andininy fahaefatra ambin'ny folo. Mahareta amin'izay zavatra nianaranao na mpinonanao. Dia mbola hitantsika ihany eto amin'ity mofinainantsika ity zany fa misy sokajin'olona eo amin'ny toko fahaefatra andininy fahatelo. Misy sokajin'olona izay mitondra ny finoana kristianina hivily, toa manangana mpampianatra ho azy, ary eto teneniny Paoly i Timoty mba hahony tena ka tsy hivily amin'ny anganongano. Dia hoy izy eo amin'ny andininy fahadimy hoe fa ianao kosa dia mahonona tena, ataovy ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelistra, tanterao ny fanomponao. Raha fehezina ry havako dia izao. Taon'ny Paoly apôstôly ny zanany hiady ny ady tsara ny finoana. Ady tsara ny finoana izay efa nataon'izy Paoly ihany zany. Azakazaka amin'ny fitoriana ary fitahirizana ny finoana rahateo. Raha mijery tsara tsika dia ataon'ny Paoly ohatra tsara amin'ny finoana ny tenany, ary dia
mitarika amin'ny mpanaradia azy anaraka an'izany. I Paoly apôstôly any efa nyteny an'izany hoe manahafa ahy tahaka ny anahafako any Kristy Jesoa. Dia hitantsika eto eo anatrehan'ny 1:1 ka hatramin'ny 5 amin'ity toko 4 ity fa misy fenitry ny filazantsara. Misy fenitry ny filazantsara, fenitry ny asa fanompoana izay takiana sy apetraka amin'ny iraka rehetra. Izany fenitra izany no mibaiko mba hanaovana asa tsara rahateo. Misy fenitra izay tenenina fa ny asa fanompoana izay atao dia atao toy ny olona mbola vonona hotsarainy Kristy lay hitsara ny velona sy ny maty, hoy ny 1. Izany no mibaiko sy manosika ny mpino ho amin'ny hazakazaka fitoriana filazantsara, mitoriny teny mahazo tona amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mampirisi, mananara mafy amin'ny faripo rehetra. Atao zany anaraka ny fenitra izay takiany ny soratra masina sy ny fitorinan'ny filazantsara. Mbola ambara ihany koa fa ny 5 fa misy izay satroboninahitra izay miandry valipity ho an'izay mpanao ny hazakazaky ny fitorian'ny filazantsara sy mpanao ny ady masina, mpanao ny ady tsara ny finoana rehetra. Hatrizao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay omeny tompo tsara marina ho ahy amin'izay andray, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tiany fisehony koa. Ry havako malala ao amin'ny tompo, ry mpitory ny filazantsara. Misy toromarika lehibe izay omeny ny soratra masina antsika eto. Ianao kosa miadia ny ady tsara. Aza manahaka na manaraka ny fiadin'izao tontolo izao amin'ny asa-panompoana izay efa nifidianan'ny tompo antsika, izay efa nanendren'ny tompo antsika, dia mazava ataovy izany tahaka ny olona mbola hotsarainy Jesoa Kristy amin'ny andro farany. Ataovy izany mba andovanao sy andraisanao ny satroboninahitry ny fahamarinana izay omen'ny tompo anao. Aoka isika tsy hanahaka ny izao tontolo izao, aoka tsy hanahaka ny ratsy fanahy sy ny mpanoloky, aoka tsy hanahaka ny sarisariny izao tontolo izao izay mitarika makany amin'ny fahaverezana, aoka tsy hanahaka ny anganongano ratsy fanaom-bavy antitra sy izay mety ho fampianaran-diso ka mampiemotra. Eny, aoka tsy hanahaka izay fampianarana manorobona kanefa tsy mitondra vokatsoa mitarika antsika ho amin'ny fahaverezana. Fa ianao kosa miadia ny ady tsara. Fotoana indrindra ary izao ry havako, fanaovana ny hazakazaka masina. Dia aoka ho hazakazaka masina manaraka ny fenitry ny filazantsara, arak'izay tahaka ny efa nataon'ny apôstôly Paoly ka nahatonga azy nahatanteraka ny fihazakazahany, niady tsara ary nitahiry ny finoana. Deo n'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Rainay be fiantra sy be Indrafo, isaoranay dia isaoranay ny anaranao, satria manome ny toromarika tsara rehetra ho anay, ny amin'ny fitorinan'ny filazantsara, ny amin'ny hazakazaka masina, tahaka izay efa nataonao Kristy, tahaka ny nataon'ny apôstôly, tahaka ny anirahanao, any Timoty zanaka malalanao, anirahanao ny fiangonana ihany koa ankehitriny, mba ho mpiasa tsy mahazo enatra hitory ny anaranao. Vonona izay Tompo, andeha amin'izay anirahanao anay, ikely aina, fatratra, anaraka ny fenitra tsara takiny ny teninao.
fa mivavaka ihany koa zahay. Ry Tompo sy Andriamanitra ay, ho an'ny ireo izay manana olana manokana amin'ny fitezana ny zanaka, ireo fanabeazana atao amin'ny ankizy mba ampahombiazona ao, da iny ray aman-dreny rehetra amin'ny fiahin'ny ankonany, fiahin'ny zanany, ny taranany, indrindra anaraka ny filazany tsaranao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.